Dia ampitombona ao amintsika mandrakariva hatrany ry afako a ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Saotra an'Andriamanitra tsika fa tafaverina indray amin'ny fampianaram-pinoana isam-bolana. Ary mandrakariva dia fampianaram-pinoana izay mifototra amin'ny lohahevitra isam-bolana nodiny atsika. Amin'ity andro an'ity manokana dia iresakitsika ny lohahevitra tsika amin'izao volana septambra izao dia ny hoe mikeleza aina amin'ny asa fitoriana. Mikeleza aina amin'ny asa fitoriana. Io zany no volana lohahevitra iombonantsika amin'ity volana septambra ity. Rehefa miresaka asa fitoriana dia mazava ho azy ety am-piandohana fitoriana ny filazantsara no resahana. Asa fitoriana ny filazantsara. Ny antsoina hoe filazantsara na ny vaovao mahafaly dia teny milaza an Jesoa Kristy, teny milaza ny famonjeny Jesoa. Ny asa fitoriana izay resahana eto zany dia asa fanambarana ny famonjeny Jesoa Kristy. Olay mpitandrina anankiray izay raha miteny manao hoe ny toriteny tsy misy an Jesoa Kristy dia tahaka ny hôpitaly tsy misy fanafody. Ny toriteny tsy misy an Jesoa Kristy dia tahaka ny hôpitaly tsy misy fanafody. Noho izany tsy maintsy miresaka amin'ny Jesoa Kristy ny toriteny sy ny fitoriana, ny asa fitoriana izay atao. Raha atao zany manao hoe ety am-piandohana mikeleza aina amin'ny asa fitoriana dia ina ny dikan'izany? Mikeleza aina anambarana izy, anambara an Jesoa Kristy sy ny famonjeny mahafaly. Inona moa zany hoe Jesoa Kristy ambara? Jesoa Kristy lay Andriamanitra tonga olombelona. Jesoa Kristy lay nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, maty, nalevina, nitsangana tamin'ny maty, niakatra ho any an-danitra. Zany ny antsoina hoe filazantsara. Raha mikely aina zany tsika amin'ny asa fitoriana dia mikely aina isika tsy manambara tena fa manambara an Jesoa lay tonga olombelona, lay maty, nalevina, nitsangana tamin'ny maty ary nakarina ho any an-danitra. Raha miresaka an'ity lohahevitra ity tsika manao hoe mikeleza aina amin'ny asa fitoriana dia misy fanontaniana roa lehibe mby ao an-tsaina izay ho valintsika eto. Ny fanontaniana voalohany dia ny hoe nahoana no asa fitoriana, na moa zany midika hoe nahoana isika no mitory filazantsara, nahoana isika no asaina mikely aina anao asa fitoriana. Zay ny fanontaniana iray voalohany. Fa ny fanontaniana faharoa dia ny hoe ohatry ny ahoana ny endrik'ilay asa fitoriana izay ataontsika. Asa fitoriana manao ahoana? Eto zany ny voalohany dia hoe nahoana, dia ny fanontaniana faharoa dia hoe manao ahoana. Alaitsika tsirairay voalohany. Nahoana isika no asaina mikely aina amin'ny asa fitoriana? Misy valiny 3 na 4 omen'ny soratra masina antsika ry havako. Voalohany, ny antony toriantsika ny filazantsara dia tokony fantatsika fa ny asa fitoriana dia zava-miafina Andriamanitra. Averiko, ny asa fitoriana ny filazantsara dia ambara ny tenin'Andriamanitra fa zava-miafina Andriamanitra. Io teny hoe zava-miafina io
dia ambarany teny hafa hoe tsy ambaratelo n'Andriamanitra. Ny fampiasan'ny havantsika katolika io voambolana io dia hoe mistery. Tsarovy zany ry havako fa raha ianao no tafiditra amin'ny asa fanompoana na asa fitoriana filazantsara dia tafiditra ao anatin'ny mistery, tsy ministera efa ministera le fanompoana, fa tafiditra ao anatin'ny misterin'Andriamanitra ianao, tafiditra ao anatin'ny zava-miafina amin'ny fanompoanan'Andriamanitra ianao. Andao asaiko tsika ary aloha amaky ny Romanina 9:12. Romanina 9:12 ny 5:12 any amin'ny pejy farany indrindra amin'ny bokin'ny Romanina zany. Zao ny voalaza ao manao hoe Romanina 9:12 ny 5:20 sy ny manaraka azafady. Zao ny voalaza ao manao hoe ary an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny asa fitoriana an'i Jesosy Kristy araka ny fampisehoanany inona ny zava-miafina izay voafina hatry ny fony fahagolo fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay. Dikany dia izao, Andriamanitra manana famonjena mistera fa itsika hiara-iasa amin'Andriamanitra haneho zany zava-miafina izany, aneho amin'ny olombelona rehetra fa misy ny famonjen'Andriamanitra. Zay zany. Ka mitory ny filazantsara isika, manao asa fitoriantsika hiaraka haneho ny zava-miafin'Andriamanitra. Araka izany dia hitatsika fa mitory ny filazantsara isika satria an'Andriamanitra ny asa fitoriana. Andriamanitra no tompon'ny asa fitoriana, Andriamanitra no tompon'ny asa fanompoana. Tsy misy zany ny mpitory filazantsara mandeha ho azy manira-tena fa tsy maintsy Andriamanitra no maniraka azy. Andriamanitra zany no chefiny, no patron. Ny dikan'izany zany ny mpitory filazantsara dia tsy mitory filazantsara noho ny amin'ny hoe olombelona na noho ny amin'ny rafitra na noho ny amin'ny zavatra samihafa, fa mitory filazantsara izy noho ny amin'ny Andriamanitra ilay tompony. Zany koa zany mibaiko sahady hoe tsy tokony hanana hena maso amin'ny fitorian'ny filazantsara izy satria Andriamanitra ny patron. Dia indray izy matikena maso dia tsy miteny izay tokony ho tenenina. Indraindray izy matahotra ny hoe robinet sao dia midy dia tsy samy teny, fa aseho zany fa Andriamanitra ny tompony raha izay. Fa ny faharoa dia ny hoe miivo ao amin'i Jesosy Kristy ny asa fitoriana rehetra. Efa niresahantsika teo aloha teo fa Jesosy ny filazantsara. Noho izany ny fitoriana filazantsara dia fitoriana miresaka an' Jesosy Kristy. Tsy maintsy resahan' Jesosy. Izy niresahantsika teo, Andriamanitra no tompon'ny asa fitoriana. Zany hoe izy zany no mpaniraka atsika, nefa izy no iraka, ary mbola izy ihany koa no votoatiny ny iraka izay ataontsika. Manao asa fitoriana isika satria zava-miafina lehibe zany. Ary jereo tsara tamin'ny andron'ny Jona, ao amin'ny Jona 4:7, ny 9:10, dia
manao asa fitoronitsika mba atonga an'Andriamanitra hanenina. Manao asa fitoriana isika mba mahatonga an'Andriamanitra hanenina. Zao mantsy ny zavatra hitantsika tamin'ny andron'ny Jona, manao hoe tena feno faharatsiana ny tany, efa saika andringana ny tany Andriamanitra, saika andringana ny Ninive Andriamanitra. Fa rehefa nitory filazantsara, rehefa nanaiky, iny moa zany mbola tantara hafa iny, efa tany akibon'ny hazan-drano, avany vao tonga saina hoe alao hitory marina. Zay zany lesona ray hafa, aza manaiky, aza manao hoe aza miandry anao ho lasany akibon'ny hazan-drano vao andeha ho iraka, fa ekeo dia mbola tsy lasany ianao. Fa zao rehefa nanaiky Jona hitory teny tao Ninive, dia manasa anareo hamaky Jona 3:10. Jona 4:7-10. Hoy ny voalaza manao hoe ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo, arakareo ve? Jona 4:7-10. Averintsika hoe miaraka. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny nialany tamin'ny lalan-dratsiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezana azy ka tsy nataon'izany. Tahaka ny koa anie tamin'ny andron'ny Noa nanenin'Andriamanitra rehefa mijoro ny iraka amin'ny asa fitoriana. Ny valiteny faharoa dia ny hoe nahoana ny manao asa fitoriana isika, ankoatra n'ilay hoe zava-miafin'Andriamanitra teo, dia faharoa efa haitsika rehetra, manao asa fitoriana isika satria antson'Andriamanitra io. Antson'Andriamanitra ny asa fitoriana. Raha miresakitsika hoe antson'Andriamanitra dia hazava amintsika tsara fa ny antson'Andriamanitra dia fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany sy ny famondram-pony ny zanak'olombelona. Ny fitiavan'Andriamanitra ny olona iray ny mahatonga azy hiantso azy mba hanao asa fitoriana. Ny antsika zany ny fitsaratsarana mandeha mialoha matetika. Rehefa misy olona anankiray manao asa fitoriana, dia tsika maikamaika hitsara amina hoe iny ve mba mpitory teny, iny ve mba mpitandrina, iny ve mba katekista, iny ve mba mpiandry. Zay ny mahazatra atsika. Fa ny an'Andriamanitra fanohatra amin'izany, iny le lazainao hoe iny ve iny mihitsy, iny tena tian'Andriamanitra. Ary satria tian'Andriamanitra izy, dia atsono mpiara-miasa aminy. Miantso mpiara-miasa amin'ny Andriamanitra hitory filazantsara satria tiany. Ary ianao koa dia tian'Andriamanitra, ary tsy nitsahatra Andriamanitra mandondona eo amin'ny fonao, te hiantso anao mpiara-miasa amin'ny Andriamanitra. Ianao ny natsony sa tsy zany? Noho ny fitiavany anao manokana dia natsony ianao mba ho iraka hitory ny famonjena. Fa ny anankiray faharoa ao anatin'ity hoe antson'Andriamanitra ity dia efa fantatsika fa efa fomba n'Andriamanitra hatramin'izay no miantso sy mifidy olona ho mpiara-miasa aminy. Tena fomba n'Andriamanitra io, tsy hoe zany sanatria hoe tsy mahavita azy Andriamanitra.
Hoy, tsy mahay ny asa ny Andriamanitra dia miantso anao io satria ianao no mahavita azy. Tsia! Famezatsy n'Andriamanitra indray raha hiteny ianao fa tsy compétent izy fa ianao ny compétent na compétente. Tsy izany, fa tena fitiavana io ary tena fombany. Hitantsika ao amin'ny tantaran'ny Soratra Masina misy tantaran'olona be dia be nantsoin'Andriamanitra. Fomban'Andriamanitra io dia niantso ny patriarika izy, ry Abrahama, ry Isaka, ary Jakoba, ary Mosesy. Dia niantso mpanompo samihafa izy, reny mpanjaka, mpaminany, mpitsara, ny apôstôly, niantso ny martyra, ary miantso ny fiangonana izy. Eo an'ilay hoe sy ny sisa io zany raha tianareo dia azonareo atao hoe fiangonana. Fomban'Andriamanitra miantso olona dia miantso ny fiangonana izy. Dia ao anatin'ny fiangonana amin'izay dia azonao détaillena eo amin'izay. Izaho moa nantsoin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Nantsoin'Andriamanitra ny vita batisa, ny mpandray fanasan'ny tompo, ny katekista, ny diakona, ny mpiandry, ny mpitoriteny, ny mpitandrina sy ny sisa. Ny olona rehetra izay mandrafitra ny fiangonana dia antsoin'Andriamanitra hitory ny anarany, hitory ny famonjeny. Ary ny antony izay mbola hifidianana Andriamanitra, hiantsoan'Andriamanitra ny olona hanao ny asa fitoriana dia ilay Andriamanitra miala-nenina. Andriamanitra miala-nenina. Fantatsika rehetra tsara ny teniny. Ahoana ho Andriamanitra? Fa tsy sitrako ny ahafatesana ratsy fanaka mba nialany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Noho izany, Andriamanitra dia miala-nenina mandrakariva. Amin'Andriamanitra dia izao, mbola fotoana izao hibebahana. Ny anio dia fotoana hibebahana, mbola tsy tara. Ary io izay Andriamanitra miantso anao io sy ianao miantso ny hafa io dia Andriamanitra miala-nenina io. Mbola te hamonjy an'iny olona izay nitorianao ny filazantsara iny Andriamanitra. Mbola te hamonjy atsika tsiraray avy izay mandre ny filazana tsara Andriamanitra. Ala-nenina io. Fa rehefa tonga ny fotoanan'ny fitsarana, tsy misy fibebahana azo atao intsony. Rehefa tonga ny fotoanan'ny fitsarana, tsy misy fitoriana filazantsara azo atao intsony. Izao zany no fotoanan'ny fitoriana, no fotoana ny ala-nenina. Nahoana isika no manao asa fitoriana? Ny valiny, ny antony, mistera zany zanako. Hoy ny ray. Faharoa, antso avy amin'Andriamanitra io. Fahatelo, miantso manao asa fitoriantsika mariky ny valinantso ny tsiraray. Manao asa fitoriantsika mariky ny valinantso. Teo zany tsika dia niteny manao hoe Andriamanitra ny maninona no miantso maniraka mibaiko atsika ho amin'ny asa fitoriana. Saingy izao, raha tsy manaiky hamaly zany antso zany ianao dia tsy tanteraka ilay asa fitoriana. Ianao izay manaiky hamaly ny antson'Andriamanitra no mahatanteraka azy. Ho an'ny Isaia mpaminany izao, ao amin'ny Isaia 9:9 dia haintsika tamin'ny fiantsoana azy dia nazava tsara mihitsy. Izy nandeha ho irakay ary iza no irahako, dia hoy Isaia manao hoe ity aho iraho aho. Name valiteny tamin'ny antson'Andriamanitra i Isaia.
fa tsy tamin'ny testamenta taloha ihany fa raha mezakazaka mankaty amin'ny testamenta vaovao tsika dia hitantsika foana izany izay natsoan'Andriamanitra dia manome valiteny. Misy izao natsoan'Andriamanitra dia nanome valiteny hoe aleo aloha andevina ny rahalahiko, aleo aloha anao velomany any an-tranoko, anao veloman'ny raiko sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny sasany araka aloha fa mbola manam-pahoriana zay le valiteny. Dia hitantsika ny valiny meny Jesoa reny rehetra ireny manao hoe aleo maty andevina maty eo aminy, tsy misy olona efa manina ozy ka mitana angady tarihana ka mierika. Fa ho an'ny sasany kosa rehefa natsoan'Andriamanitra dia misy valiteny mazava, entitra sy mazava eo anatrehan'Andriamanitra. Petera zao natsoana, avianao fa ataoko mpanaratolona. Dia ahoana hoy ny soratra masina nilaza azy? Dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy. Dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy. Fanapahan-kevitra zany Petera nanaiky namaly ny antso netefa taminy. Tahaka izany ihany koa ilay vehivavy Samaritana rehefa nafantatra fa Jesoa no Mesia dia nandao ny sinina izy ka lasa izy nakany an-tanàna nitory tamin'ny olona tany hoe andao hijery zaroa lehilahy izaroa. Misy fanapahan-kevitra mazava zany. I Matio fantatrao teo ampamorin-ketra rehefa nitenen'i Jesoa hoe andeha anaraka ahy, dia navelany teo ny latabatra famorin-ketra dia lasa izy nanino nanaraka an'i Jesoa. Mamaly izy zany. Mety hoendrika samihafa ny famaliana ilay antsoan'Andriamanitra. Fa Jesoa zao rehefa niditra tao an-tranon'i Zakaiosy te hamonjy azy, dia neny Zakaiosy nasehony tamin'ny alalana œuvre de charité, amin'ny fiantranany sahirana, amin'ny fanomezana ny fanana ny tany malahelo no nanehoany ny valinantso avy tamin'ny Jesoa Kristy. Dikan'izany na ahoana na ahoana, na ho inona rehefa miantso Andriamanitra ilaina ianao manino? Mamaly. Ilaina ianao mamaly fa tsy tahaka an'ireny hoe sokatra ny latsaham-baratra ho ny fitenenana eno zany ry azon-damosika. Ilaina ny valiteny izay omenao an'Andriamanitra anatanterahana ny asa. Fahaefatra, nahoana isika no manao ny asa fitoriana? Valiny, manao asa fitoriana isika araka ny vinany fiangonana. Manao asa fitoriana isika manaraka ny vinan'ny fiangonana. Ary raha miteny hoe vinan'ny fiangonana dia ny vinan'ny fiangonana FJKM no resahana amin'izany. Tadidio tsara fa isika dia fiangonana misionera. Hainareo ny dikan'izany hoe fiangonana misionera? Fiangonana iraka. Hatrany amin'ny izay mbola vao nahatorotoronina ny FJKM dia efa fiangonana misionera izy. Fiangonana nateraky ny asa misiona, nataona misionera Roland nanomboana, David John sy Thomas Bevan. Misionera tonga nanao iraka no nateraka ny FJKM taty aoriana. Hatrany ampanomboana mihitsy zany dia efa fiangonana misionera ny fiangonana FJKM. Ary hita taratra zany tamin'ny asany rehetra, hita taratra zany tamin'ny izay vanim-potoana ny siny izay. Ary mandraka ankehitriny dia ahariary ny FJKM ny maha-fiangonana misionera azy. Tamin'ny synôda lehibe faha 70 tany Antsirabe tamin'ny taona 1924, 2016,
dia nanangana vina ngeza be, vina ho amin'ny 100 taona ho avy ny FJKM manao hoe mbola ho firenena kristianina ny Madagasikara amin'ny taona 2118. Mbola ho firenena kristianina ny Madagasikara amin'ny taona 2118, c'est-à-dire hoe après 100 ans zany. Viny zany. Dia ahoana ny hatanteraka an'izany? Dia ny fomba rehetra natanteran'izany dia asehon'ny FJKM amin'ny maha-fiangonana misionera azy. Dia jereo amin'izay ary ny vina ny FJKM tao anatin'ny taom-piasana anankiroa farany. Tamin'ny 2016 ka hatramin'ny 2021 dia hoy ny FJKM manao hoe voatoso filazantsara ny nosy Madagasikara. Fanambon'ny olona misionera zany, fanambon'ny fiangonana misionera zany, manery atsika hanao asa fitoriana zany. Tamin'ny taona 2016-2021 dia nisy an'ilay tetikasa hoe ezahantsika mba hisy fiangonana FJKM avokoa ny commune rehetra ao Madagasikara. Ary tamin'ny taona 2016 dia mbola nisy commune 407 tsy nisy fiangonana FJKM. Dia ireo zany natao tanjony hoe ao anatin'ny 4 taona dia ho tratra ny hanorina fiangonana FJKM amin'ny commune 407. Voninahitra ho an'ny tompo 2 taona monja, raha ny eritreretina hoe 4 taona, 2 taona dia tratra ny tanjony. Feno FJKM amin'ny commune rehetra eran'ny Madagasikara ankehitriny. Fanamby zany, vina izany. Ary zany no naniraka antsika hitory filazantsara, hanao asa fitoriana. Ankehitriny iray tsika, taoriana ny synode lehibe tany Sambava, dia nanangana vina hiainantsika amin'ity taom-piasana manaraka ity 2021 ka hatramin'ny 2025, manao hoe voatoso filazantsara ny nosy Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Amin'ny maha-fiangonana misionera antsika dia miombonysika amin'ny FJKM manontolo ao anatin'ny hetsika antsoina hoe azakazaka masina. Io azakazaka masina io zany dia tena hoe azakazaka amin'ny fitoriana ny filazantsara, azakazaka amin'ny asa fitoriana amin'ny endriny rehetra, amin'ny endriny fampandrosoana, amin'ny endriny ara-panahy, amin'ny endriny fiarahamonina, amin'ny endriny fianakaviana, mahakasika ny tontolo iainana, amin'ny fahamarinana. Dia tena hoe hiainantsika ny asa fitoriana. Ny FJKM zany rehefa mandray ny baikon'ny tompo sy ny antson'ny tompo ka mamaly zany baiko zany dia resy lahatra amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Zany anie mahatonga antsika hoe fa maninontsika nanorina fiangonana tany Mahela. Tena resy lahatra ve nareo hoe tsy nisy atao ny vola dia aloha dia davana asa atao. Fa tena nanorintsika faharesen-dahatra ty amintsika fa mila filazantsara ny tanàna sy ny vohatra anankiray dia nanampitsika. Ka tsy trano fotsiny nanampitsika fa mba hampiorina ny finoana ny olona, mba ahatonga ny filazantsara ho hita maso ao amin'ilay tanàna izay niasantsika. Tena vinan'ny fiangonana ary tena fiangonana misionera. Asa taorianan'iny dia aizandray zany izao no alehantsika. Fa tsy mety zany, ny tsy mety indrindra zany dia ny hoe vita iny dia hoe fay tsy hanao tsony aok'izay, tsy fa nitarika antsika anana vina lehibehibe kokoa ndray zany amin'ny maha hoe mandroso ny vanim-potoana dia tokony anana fomba fijery mandroso kokoa zany tsika. Nahoana no manao asa fitoriantsika? Voalohany, zava-miafin'Andriamanitra io araka ny baiko. Faharoa, antson'Andriamanitra io. Fahatelo, ho tsika teo dia hoe valinantso. Ary fahefatra, manao asa fitoriantsika araka ny vinan'ny fiangonana. Ny fanontaniana iray lehibe faharoa izay ho valentsika ry havako malala dia ny hoe
asa fitoriana manao ahoana ary no atao. Ny fantany teo dia hoe nahoana, eto indray izany dia hoe manao ahoana. Teo hoe pourquoi, fa eto indray dia hoe comment. Manao asa fitoriana, manao ahoana isika. Valony voalohany, asa fitoriana totoafo. Misy voambolana be dia be mety ampiasaina amin'io. Asa fitoriana totoafo. Ny voambolana ampiasaintsika dia hoe ao anatin'izao toam-piasana izao dia hoe anao azakazaka, azakazaka masina, azakazaka amin'ny asa fitoriana. Fa ny soratra masina dia mibaiko fa tsy mahazo mangina isika, tsy mahazo mitsaha-teny. Isaia 62 mofinainantsika tamin'ny voalohan'ny volana io. Isaia 2:20, ny andininy voalohany dia miteny manao hoe tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy hitsaha miteny aho noho ny amin'ny Jerosalema. Isaia ihany 2:15 andininy voalohany dia milaza manao hoe izao ny fiantsonao fa aza tao malemy, asan-drato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara. Ataovy totoafo ny asa fitoriana ny filazantsara. Dikany hoe totoafo dia hoe tsy asiana akanaina, tsy asiana akanaina, azakazaka io, azakazaky ny fiantsoan'Andriamanitra. Ny asan'izay natsoan'Andriamanitra ka mamaly ilay antso zany dia miteny tsy akijanona, manandratra mafy ny feo, mikely aina amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fitoriana manao ahoana? Mitory foana, mitenena foana, aza mitsaha miteny, aza mitsaha mangina, aza mangina, izao ny fiantsonao, na iaino izy na tsy iaino. Perikopantsika tamin'ny maraina iny ao amin'ny Ezekely hoe mitenena foana ihany, na iaino izy na tsy iaino. Maninona? Mba ho tsaraina izy rehefa avy eo tsy araka ninona? Tsy araka ny zava-misy iainana, fa araka ny hoe efa nandre ve ianao ny filazantsara sa tsy? Efa nandre tompoko. Ka naninona ianao tsy tonga mivavaka? Za tompoko tafotohana. Ay, ka tsy le ianao tafotohana no hitsarana anao, fa ianao hoe efa nandre. Noho izany meloka ianao. Mitenena ihany na iaino izy na tsy iaino, ahafantarana hoe efa nisy mpaminany ny teny teo aminy, efa nisy filazantsara notoriana teo. Feno zany dia izao, mikeleza aina araka ny loha hevitra antsika amin'ity volana ity, ary miezaha fatratra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly dia miteny ao amin'ny Kolosianina 1 ny 9:20 manao hoe ary ny ahatanteraka izany, raha ohatra zany vakiana Kolosianina 1, vakiko manomboka ny 9:20 dia hoy izy notorianay, Jesosy Kristy zany notorianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra, mba samy atolotra ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Ary ny ahatanteraka izany no hikelezako aina koa sy hiezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko. Hikelezako aina sy hiezahako fatratra. Zany ny toe-po sy toe-panahy izay tokony
ianarantsika ihany koa. Zay zany mahatonga andry Paoly hoe tsy mety fay amin'ny fitorian'ny filazantsara. Avo voatsy dia mandeha makary mitory, avo makary dia makary mitory, na vita fitetezam-paritra ngeza be, fitetezan-tany mihitsy aza imbetsaka tamin'ny fitorian'ny filazantsara. Fitoriana manao ahoana? Fitoriana totoafo. Faharoa, ohatrany ahoana ny asa fitoriana any rano tompo antsika kay? Ny valina, asa fitoriana hitan-doza. Loza. Tsika izao ilay irahan'ny tompo ahita loza. Tany saiko fotsiny fa tsy hanazava betsaka ahako. Rehefa nanao ny asa fitoriana Jeremia dia tratra ny fitsaram-bahoaka. Jereo mofinainantsika tamin'ity volana ity nisy an'izany tangoronan'ny olona. Ino ty izy? Fitsaram-bahoaka tamin'ny 8 septambra. Rehefa nitory Jesoa dia saika hotorahan'ny olona vato. Filazan'ny soratra masazy dia saika hotorahan'ny vato indray izy, zany hoe efa fanaon'ireo mitora-bato, mpanompon'Andriamanitra. Zany le loza. Ny fiangonana voalohan'ny apôstôly dia nahita an'ireo karazana fanenjehana, fiaretana, fisamborana, fandavana ary nisy mihitsy aza. Ny Stefanina zao ny afaratra amin'ny fahafatesana. Vao perikopantsika tamin'ny maraina ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia miteny fa tena mahavaivay ny fanenjehana ireo mpitory, mpanao asa misiona, mpanao fitoriana filazantsara eo. Zao ny ambarany asan'ny apôstôly toko fahavalo andininy voalohany. Ary tamin'izany andro rano dia nisy fanenjehana mafy tany Jerosalema, ka dia niely teny amin'ny tany re Jodea sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefana sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly fa Saoly nampahoro-mafy ny fiangonana, ka nidirany isatrano sady nosariny na lehilahy na vehivavy ka nataony tao an-trano maizina. Enjana namy zany. Ianao zany efa miafina any an-trano, mbola ataony rahalahy sarika am-pandriana na amin'ny alina aza. Tsy lahy tsy vavy, vo daholo. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao. Tratran'izany fanenjehan'izany ny apôstôly ny fiangonana dia lasa mandositra, dia kay tsy olona mitsoaka tsy olona mandositra no miparitaka fa filazantsara. Zany no vaovao mafaly hoe tratra rahalahy tato dia lasa izy mandositra ry dia lasa misy filazantsara koa any. Dia hoy ny soratra masina hoe ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Arakaraky ny nanenjehana ny filazantsara zany no voamaika nampiely sy nampiroborobo fatratra azy. Dia hoy izahay mpitory filazantsara amin'ny teny manao hoe enjeo ihany zahay fa zaranay aza ny filazantsara voamaika voatory etsero. Ary zany anie na Jesosy aza ny teny an'izany. Zaho ozy tsy maintsy nitory filazantsara ny vaovao mahafaly ho fanjakan'Andriamanitra, aiza? Any amin'ny tany hafa koa. Raha misy zany nareo mpitory filazantsara, mpanao asa fitoriana, dia miomany fa ireo miandry, ireo ny tombom-barotra. Ary ny asa fitoriana filazantsara tsy maintsy arahana an'ireo. Dia ahoana? Hosa sa tsy hosa? Dia hisy ho kivy tsy hiditra ny varavaram-piangonana intsony hoe ohatran'ny enjana izy zany pastera.
nga io mijanona eo mba avakeo kely ny toy ihany koa se aiza kosa dia hoe fanenjehana foana, fiaretana foana, tranomaizina foana, fahafatesana foana, tsia misy inona koa? Misy fifaliana sy fiadanana. Amin'ny fitorinan'ny filazan'ny tsara dia misy fifaliana sy fiadanana. Ary raha misy mpitory filazan'ny tsara ka tsy mahatsiaro manana an'izany fifaliana sy fiadanana izany koa izy, dia tokony andiny tena raha hoe dia ny falenjehana foana, tranomaizina foana, fiaretana foana, fahafatesana foana, tsisy fifaliana mihitsy, tokony andiny tena izany mpanompon'Andriamanitra izany. Ny asa fitorinan'ny filazan'ny tsara dia matanteraka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, io izany ilay fiaretana, kanefa nentinao mivoaka ho amin'ny inona? Ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Dia amin'ny fitorinan'ny filazan'ny tsara ry havako, voalohany indrindra dia manome fifaliana sy fiadanana ho anao mpitory filazan'ny tsara io. Ao anatinao io ilay antsoina hoe paix intérieure. Ianao ao anatinao dia mahatsapa fa maninona ianao? Fa sambatra ianao, miadana ianao. Hitanao ve izany? Jereo anie ny Stefana ao amin'ny asan'ny apôstôly aloha manasa anareo ahako. Asan'ny apôstôly 7. Stefana ilay martyra kristianina voalohany nataony olona inona izy? Toraham-bato. Io izany ilay fanenjehana tenentsika teo. Ny olona mitora-bato, Stefana sahambatra. Enjany izany ny olona mitora-bato, izy mahita fahasambarana. Asan'ny apôstôly 7, ny 4:7. Ary no nandre izany izy ireo dia naninona? Dia lotika ny fony ka nidivazana tamin'izy. Lotika ny fony ka nidivazana taminy. Tonga dia aleo ilay vato malao be io mihitsy ny atota eo ambony lohany eo. Zany ilay pozin'ilay mpanenjika. Verset 55 nareo ny hamaky azy. Hitanareo ve izany ry havaka? Actes des Apôtres chapitre 7 verset 55. Fa Stefana feno fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Dia toizantsika ihany. Ary ny olona niantso tamin'ny feo-mahery sady nanetsy tadiny ka indray nirodana tamin'izany hoe tonga izany dia ny 9:20 nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Izay no nataon'ireo. Dia inona indray ny zava-misy eo amin'ny Stefana ilay toroahana izany io verset 59. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo raiso ny fanahiko. Izy izany torahana dia izy miteny hoe raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo-mahery hoe Tompo, aza atao elony ane izao ota izao. Mampahatsiaro antsika ny Rasalama martyra. Rasalama martyra nentina avy eny raha mahita Antananarivo nareo, nentina avy eny Ambatonakanga, ny tranomaizina nanagadrana azy, dia fatorana izany ny tanany, nentina miakatra makeny Ambohipotsy. Dia eny amin'iny lalan'iny izay efa hoentina andeha ho lefonina no mihira i Rasalama manao hoe hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako. Tena manana an'io fifaliana ao anaty, fiadanana anaty, fiadanam-po io ny mpanompon'Andriamanitra izay manao ny asa fitoriana. Ary amin'ny asa fitoriana rehetra izay ataonao dia tokony hahita zavatra hahafaly ianao.
fa tsy dia hoe problema foana problema tena fantenentsika teo fa tsy maintsy misy ny problema efa voaresaka teo zany saingy izao tsy maintsy misy koa ny fifaliana sy fiadanana voalohany ho anao le mitoro ny filazany tsara fa tsy ho anao ihany fa ho an'iza koa ho an'ny olona hitoriana ianao faly ny olona hitorianao faly inona ny antony tokony hafaly azy tafiditra ao anatin'ny fivondronam-ben'ny olom-bovonjy izy ho ny filaza manao hoe fitenenana hoe raha misy mpanota iray mibebaka ety ambony tany dia fifaliana lehibe any an-danitra noho izany zany tena tsy fifaliana kely fotsiny fa fifaliany lanitra mihitsy ny asa fitoriana ny filazany tsara fifaliany lanitra mihitsy noho ny amin'ireo voavonjo marobe mandray ny afatra ny filazany tsara izay nentinao fifalian'ny fiombonam-be mandray ny famonjen'ny filazany tsara ary farany ianao manokana faly le olona izay nitoriana ny filazany tsara faly zao ny fiangonana ihany koa manino faly ny fiangonana faly ny fiangonana rehefa manatanteraka asa fitoriana ny filazany tsara dia faly ny fiangonana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo andininy fahavalo perikopantsika tamin'ny maraina ihany io rehefa avy nandeha nitolo teny tontolo eny ny mpianatra dia teny zany dia nisy fanahy maloto noroana ny demonia misy ny marary ny paralysisa sy ny mandringa nosotranina dia ho ny filazany Lukas eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ny andininy fahavalo vokatry le asa fitoriana manao hoe dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany le communauté mihitsy no nanam-pifaliana tena zamy tena nareo fa ny fiangonana manontolo ny miara-pala rehefa hoe vita ny tafika masina tany mahela ny fiangonana tany mahela faly isika iray manontolo aty koa manino faly satria nisy asa-pamonjena vita teo ny asa fitoriana filazany tsara zany dia tsy hoe asa aitraitra na fotsiny hoe asa fandaniam-bola na koa hoe asa fikelezanaina tsy fantatra na isy vokany na tsisy fa tena asa mahafaly asa-piadanana mihitsy io zany ny antony mahatonga antsika tsy tokony hisalasala na ho be fanahiana rehefa miresaka fitoriana ny filazany tsara satria nahoana satria asa-pamonjeny io asa-pifaliana asan'Andriamanitra raha teo dia ho n'Andriamanitra ry avako ny voninahitra ao amintsika rehetra kosa ny hoe mikeleza aina ary amin'ny asa fanompony amen hivavaka isika misaotra sy mideranao izay Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy zokonay io misaotra anao izay fa nandre ny teninao ny afatra avy aminao ny baiko izay efa manana planina manokana ny amonjena izao tontolo izao izay rehetra nandre ny teninao teto anaiky ho iraka mandeha amonjy ny hafa ary amonjy izao tontolo izao ampifaly ny fiangonana ampifaly ianao Andriamanitra ianao tompony efa niteny fa aza mifaly raha manaiky anareo ny fanahy fa mifaly fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo dia noho ny amin'ny anaran'i Jesosy sy noho ny amin'izany rehetra izany anaovanay izany mivavaka izany misaotra tompo amen